azonao misafidy tany ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miraba tomboky vavy manaona tomboky lahy Roro coach Roro izy no vahintsika amin'ity fandarana amin'izao zoma alina izao. Miraba anao coach. Miraba anao Soky Tsoary dia miraba ny mpanaraka ny fandarana. Ya. Nefa mbola vizana sa efa en forme herinandro taty ery? Mbola vizana. Mbola vizana ray volana mahery ny tournoi tany tamin'ny Sanina tena tsy mipetraka mihitsy. Zay indrindra ny olana efa hiditra amin'ny laloha famaranana tena reraka daholo, vizana daholo. Ny nahavizana eo ny stress rehetrarehetra dia rehefa tonga final dia somary ohatran'ny hoe mba tony. Rehefa teo am-pitoniana dia reraka satria somary mivezivezy be koa. Vezivezy be. Kenya, Zanzibar, Tanzania. Ny volana tsy dia lavitra. Zanzibar, Tanzania zao eo amin'ny 35 minutes eo. Fa ilay procédure eny amin'ny aéroport, ny check-in sy ny check-out eo amin'ny hôtel mandreraka satria ilay fiandrasana sy ny sisa. Dia ianao nefa mieritreritra an'ilay match sy ny sisa dia zao ilay izy vao mitaky. Dia rehefa tonga eto Madagasikara indray nefa dia be dia be ny mankare voasy sy voasy ery dia tsy miezaka mamaly an'izay fanasany izay dia misaotra anao aloha nanaly ny fanasany ny solanga fanontaniana tena manitikitika ny olona tato anatin'ny andro vitsivitsy dia hoe misy club any avelany any Afrika any miantso an'i Roro andeha ve Roro sa hijanona? Ny valiteny dia miankina amin'ny zava-misy. Ny tena marina dia efa nisy ihany izy ireo nefa tafaresaka amin'ny vatana tany. Mihinana resaka fa izay ilay izy miankina amin'ny zava-misy izany hoe miankina amin'izay mety ho fanarahana sy ny rehetrarehetra iaraha-malala ihany koa. Nisy zavatra napetraky ny filoham-pirenena iny dia mbola tsisy fotoana. Ny teny hoe mbola ho avy ny séance de travail izany hoe mbola ho avy ny fotoana ifampiresahana dia 8 eo. Raha ohatra ka mbola mitohy ny satria hatreto mbola tsisy mahafantatra na ny fitohizan'ny mampanazatra anao amin'ny Sanina ary mbola eto zany aloha zao dia mbola tsy mahafantatra ny mety hotohana satria zany anjara mpanapa-kevitra dia ny fédération sy ny mpanapa-kevitra rehetra. Fa azo atao moa sady mitatana sélection nationale no mandeha manao mitatana club? Arakaraky ny parti rehetra, arakaraky izay voakasika. Hoe hoaraka ve zay anaiky an'izay ve le club mety anaovana fanarahana mety amin'ny fédération koa ve zany? Satria midika an'izay tsy dia tena amiko ilay izy mety ho sahirana ihany na ho amanokana ary satria rehefa hitondra kilom-pirenena dia tokony eto na indrindrandrindra ny Sanina ny fampiresantsika ny Sanina izay ny fananam-pirenena eto Madagasikara ka raha hitondra club any ivelany dia lasa tsy mahita an'ilay mpilalao eto fa lasa mihinanam-bolo fotsiny zany amin'ilay fiatsovan'ilay mpilalao. Ho amanokana tonga dia tsoriko hoe raha mitohy ny mety mbola fiaraha-miasa amin'ny fédération malagasy sy ny fiaraha-miasa amin'ny mpitondra sy ny rehetrarehetra dia manohy alohanao mijanona. Na be vola be ahy zany? Ny vola fitady foana fa ny olana mipetraka dia zay ilay teneniko hoe izay fanarahana izay tsy fantatra any an-tanin'olona hafa be. Nisy anankiray tonga dia tsoriko eto, nisy anankiray efa niaraka tamin'ny contrat. Niaraka amin'ny contrat mihitsy fa indray fiainana any amina tany anankiray tsy dia tena milamina loatra. Any amina toerana anankiray no le club fa any amin'ny firenena anankiray hafa no manao faninanana izany tsy dia stable loatra dia alohatsorina tena nilavina dia nisy mpilalao anankiroa tokony hiaraka amiko dia efa niteneniko ry zareo tsy tsara tsy mety aza maika fa miandrasany amin'ny manaraka dia izay zany aloha tena janona. Dia aloha mijanona. Aloha mijanona. Amin'ny mpilalao zao misy an'ilay hoe mercanto izany hoe misy feim-potoana zany andehanana fa nareo entraîneur moa zany tsy misy an'izay. Hatreto aloha mbola tsy tena nadiady fa raha ny tena marina dia tafitra tamin'ny faraka amin'ny 30 volana août eo ny Madagasikara tamin'ny 20 alina. Efa nikatona ny mercato dia miandry ny mercato d'hiver indray. Izany hoe miankina amin'ny décembre sy ny ohatran'izany. Eny fa ny entraîneur tsy ny mpanazatra mety tsy dia misy satria rehefa jerena ny any Europe rehefa manajanona mpanazatra amin'izay fotoana tiany anajanona izy dia maka mpanazatra amin'ny fotoana izay mandalo fotoan-tsarotra izy ngamba tokony tsy hisy an'izay. Sanina resaka ny baolina amin'izay tsika izany tamin'ny herinandro zay talohan'izany ve tena nanonofy finaliste lo Roro sa tena hoe manao fotsiny fandraisana anjara ny zava-dehibe hozy izy ny vazivazy izy tamin'ny voalohany rehefa qualifié tsika
zany hoe rehefa afaka tamin'ny soatiny aller retour de rehefa qualifietsika ny comité exécutif miaraka amin'ny foloan'ny fédération de zay daholo natao tsika hiotran'ny 2023 anatina vasivasy sy ny rehetrarehetra zany ka rehefa hiotran'ny 2023 zany de manao final tamin'izany fotoana zany raisina pitsikina ohatrany hoe eny fa ny antony tsotra be raha malala ny fahasairana be dia be izay niseho teto Madagasikara talohan'ny nandehanana ao anatina fananana zay ao anatina fanomanana ny fahasairana be dia be na ny regroupement joueur nisy fotoana teto ny roa andro de miverina any amin'ny club izy de après match ray de miverina any amin'ny club izy ny mpilalao tena ampatsorana ny resako eto zao ary fa raha ohatra ka ampitaina ohatra zao ny mpilalao ny lanjainy ny 2023 sy ny 2025 ty de sary roa samy hafa be sary roa samy hafa be misy mahay kokoa sa tsaratsara sur le papier de tsara kokoa ny groupe 2023 tsara de nanana tournover be dia be zay zany hoe ny bandetosina afaka ahitana rehefa manoly anao de mahafantatra hoe tonga de misy any sy any ato tamin'ity zay somary serakirana ary ambety teniko foana ty miresaka foana rehefa miresaka amin'ny namanareo mpanao gazety hoe ny zavatra goavana be olany Bariasanina amin'izao fotoana zao rehefa nanao signature any La Réunion iny de gardien de but gardien de but tena sahirana zay nany amin'ny coach Rofas ny sisa fa zao nanana staff technique de ny préparateur physique sy ny préparateur gardien de but ny assistant ny intendance ny staff médical tena niasa reny tena nanao de iny tolto telo izy no meilleur joueur amiko zany vokatry ny asa natao de zay le izy noho zany mandagny raha iteny eto hoe tena efa sûr rehefa nao final diso zany satria raha ny tebiteby raha verina ny tsoary ny fiatomboany isaray zay contre Mauritanie taorinan'le carton rouge ny Dax resy zay ny Tanzanie zany hoe 1 point sur 6 points possible zany ny azon'ny Barea de nanomboka teo tena aloha tsorona aminao ny Centrafrique sy Burkina Faso 6 points tsy maintsy resena tsy maintsy reo 6 points zany tsy maintsy azo de nefa tsisy zavatra manome antoka anao zany efa nieritreretina daholo hoe hody zany amin'ny lahady raha vao resy ny Centrafrique tsika nahady sala ny Centrafrique fotsiny de mody eny raha tsaronareo tsara 83e minute izy mbola tsy nafaty-baolina contre Centrafrique zany hoe mbola mody zany zay 83e minute zany hoe 7 minutes sisa plus ny temps additionnel 5 minutes 12 minutes alohan'iny zany mody zay nisy fetraikany be tamin'ny ekipa tsika ve le Dax carton rouge bonheur be vao nanomboka le izy de misy le izy satria be dia be iny zay vao manomboka manao tena hoe marina nisy kozafazy nisy joueur tamin'ireny zay vao manao match international fa ny anisan'ny tombony lehibe an'ity groupe-nay ity de mental anisan'ny tombony be dia be ary zay koa no tena asa be dia be natao taminy satria ity groupe ity tsy manana mpilalao ray na roa zay afaka mamadika ny lalao fandresena zany hoe mientehatra amina resaka individualité fa tena napetraka hatrambo alohany mihitsy na resaka fiarahana de firaisana zay de anisan'ny force zay hitany roro fahitako misy fotoana le mental zay tena hitsapa le izy rehefa tena mandeha le baolina de tena tsapa hoe ambony be ny moral mibandy ary tena miady izy misy fotoana ao anaty match ray tonga de milatsaka be indray de lase be indray zay mahatanorany zalahy misy fotoana izy de miezaka ianao mampiakatra n'izy ary miteny amin'ny zalahy hoe mbola azo atao iny Tanzanie iny aingina be izy iny raha tadinareo tsara 0-0 ngamba 15 minutes raha tsy diso tarika Tanzanie tsena tsy afeniko marina fa eo amin'ny courant mieritreritra hoe Angola tamin'ny kozafa zay 4-0 de zany taniny izy fa misy fotoana nisy arrêt de jeu de natsono zalahy hoe nisy occasion ray zay penalty le nitsofin'ny arbitre de rehefa nijery vara moa izy de nilavy vara le izy de nanana occasion anankiray toky efa 0-0 zany hoe nanana occasion anankiray toky tikan'izany raha maty reo anankiroa reo de miveriny zay ary le occasion tena nety mihitsy de napetraka tamin'ny zalahy hoe mitonia azonareo atao tsara
de ny zavatra tena tsara miverina atao anaty vestiaire zany nafatropolina ray rosy ray de atao anaty vestiaire tena ny resaka technico-tactique napetraka teny anjorony mihitsy nampiakatra ny moral ny zalany tena natao hoe afaka manao nareo na le baolina maty itsika ny varimbarena zany hoe avy ety amintsika ihany zay mihitsy le monde resahana hoe tsika mampalaza olona mampalaza an'le numéro 24 n'le Tanzanie satria raha ohatra tsika ka tena mifantoka tsara de tsy maty reny baolina reny de miverina zalahy de tavaverina saigny tsy tavaverina tamin'ny score zay fa rosy ray de zay ny zavatra natao tany amin'ny Centrafrique zay le tsy maintsy nandresy de zay ny zavatra andresana rehefa vita amin'ny baolina hoe ory zalahy raha iny 15 minutes farany nataonareo iny baolina nataonareo manomboka amin'ny matsa manaraka eo de tena za miteny anareo zay mihitsy ny zavatra nitenenina hoe minoanareo fa zay zavatra irinareo sy ny jalinareo ny efinareo de ho azotsika fa tany amin'ny Soudan tsika tena efa minitra farany mihitsy vao nahavita minitra farany nefa tany amin'ny Soudan tsika efa mizoe atisy ya zay le izy iny moral de reny ankizy reny zay mihitsy rehefa mandinika zay de mieritreritra hoe raha tsisy lalao mihitsy fa iny tamin'ny Soudan iny fotsiny de in'lay 4 minutes farany iny no niraisiny de miteny eto hoe zavatra efa nataonay daholo reny ny entraînement any amin'ny entraînement iny nefa le izy no mivoaka any amin'ny fotoana raha tadidinareo ny baolina maty tamin'ny Tanzanie de iny baolina maty tamin'ny Centrafrique reny tena mitovy le triangle zay tena mitovy mihitsy fa saingy zao le izy somary taratara ary zalahy vao tsy haiko mandray sa mamoaka an'izy fa raha manao an'izy foana zareo de vita satria reny tena travail amin'ny entraînement ka zay mantsy le nampiavaka antsika foana nge coach Roro hatram'izay le hoe le kipasipasy ihany fa matetika tsika manao baolina ambony fa fahazarana ve le mampakatra baolina mety tahotra zany tahotra raha ny fomba filalaon'ny Madagasikara manana an'izay mihitsy zay ao inona moa ny lalao tena mety a Madagasikara reny tsika Argone de Rdax zay Claude ngeny lava rino amintsika Claude de Toltorery fa tsika ny farany lava 1m75 76 misy 1m60 ary le izy de zay ny napetraka amin'ny lalao hoe tsika ny baolina ataotsika passe courte de passe moyenne de manao 45 central retrait de nitika an'izay au sol foana fa ny mahatonga an'le lasa lava be misy fotoana le tahotra de iny mahatonga an'le fahaverezana fatokisa-tena satria manino lasa tsy mahatoky tena de rehefa tsy mahatoky tena de manao zay alany baolina fotsiny de naray zay mahatonga an'ireny le passe diso be dehibe reny satria zao mifangaro ny famekana sy ny hafanganana de lasa mikoropaka zay ve vokatry ny tsy fahazarana manao lalao iraisam-pirenena ny hoe bandikely ao anatin'izay de rehefa mipetraka io tahotra io amina mpilalao anankiray rehefa tsy mahatoky tena izy de atahorany fely raha nahitinareo talohan'iny lalao famaranana iny fa nisy fotoany fely napetraka titulaire de misy fotoany fely napetraka de nisorona satria zay koa le fotoana fohy kely de be loatra ilay sarza voarain'le joueur ao anatin'ny resaka tia tsy mamenatra aminy de tena ialako tsiny amin'ny technicien rehetra eto Madagasikara be loatra ny sarza tactique azon'le joueur rehefa any amin'ny équipe nationale de lasa PDP de ela be izy vao mandevina ny liste de rehefa ela be izy vao mandevina ny liste iny amin'iny lalao famaranana iny baolina nataony fely tamin'ny lalao famaranana ohatrany hoe tsy fely le teo raha mitara am'le teo aloha fa fely hafa mihitsy efa izy ihany misy décalage nge zany Roro entre ny hoe any amina club le bandy no lalao de sélectionnenao izy ao aty amin'ny national de tena misy travail enjana be zany ataonao misy PDP raha tsy teny ozy izy ny olona hoe ampianary contrôle de ampianary mipasy le joueur ny parea tsisy fotoana anaovana an'izany tsony tsoary any amin'ny équipe nationale ny any amin'ny équipe nationale tokony efa manana an'izay daholo ny mpilalao hoe techniquement zany tokony zay ny angely izy techniquement ny équipe nationale tokony efa misy fa saingy zao le izy ny anisan'ny olona koa tsy de club ihany fa ny tsify ny centre de formation eto Madagasikara nahita ianao nanana projet tsika nisy fotoana tamin'izany fotoana zany minao vao resahanao ny Corée raha reny zavatra ny volavy natao anatin'ny Corée reny tanteraka nisy kely izy teo nisy kely izy zany hoe ilay académie teny Carillon de reny iny académie iny sy ny académie tsika de any tsy na fianarana tena teknika mihitsy de mino fa nanana mpilalao be dehibe tsika rehefa tateo reny fa am'izao fotoana zao ny ankizy raha tsy tena i Luka zao ny Luka ny tsaroko tsara
ilokany hoe joueur tsy nanana club nalaina atao midady to FC tamin'izany fotoana zany tany midady to FC de nalaina midady to FC de ho lasa mama eo de be de be ny lakiny indrindra resaka techniquement be de be nefa tsy anjarany roro tsony manao an'izay any amin'ny équipe nationale tsy possible zany hoe hianatra manao contrôle de hianatra touche de balle tena tsika tsy ohatrany tamin'ny fotoana Sinitikery tamin'ny fotoana Sinitikery izy miainga hatrany 3 mois izy ny eto de miainga hatrany amin'ny fotony procédure rehetra zany atao daholo de reo joueur reo petraka regroupé any amina toerana anankiray ny sakafo ny rehetrarehetra afaka manao musculation raha nahita anao tamin'ny andron'ny club musculé daholo satria maninona afaka manao musculation zay nanao teto fa tena mila tandremana zay sorako be de be préparateur physique ako fa mila tandremana tsara satria zao ny objectif diny hoe jour J hatramin'ny 31 août fa raha tsy voalanjalanja tsara de mety ho atahorana ny muscle ny ankizy satria be de be ny ankizy tsy zatra manao musculation be de be na ny resaka coordination be de be ny tsy zatra an'izao le match officiel ohatr'ireny amina le tournoi ohatrany CHAN reny zao na CAN ohatra zany foly fotoana de foly fotoana iakarana anaovana match officiel 4 andro 3 andro ohatra zany manahoana ny fananana an'izay zay mihitsy le izy satria tsika nge nieritreritra fotsiny hoe efa nanomana ray volany reo fa diso ny tenenako hoe diso de tsotra satria ny finale ny coupe de Yas Madagasikara sy ny champion de Madagasikara ao anatin'ny regroupement de noho izany zay tsy afaka mihitsy amina resaka physiologie sy ny resaka vatana hoe tonga de anao musculation be ohatra anao renforcement musculaire be satria le joueur reto anao finale milady ka raha laka misy raha ohatra ny programme anay ka ny jour J ny bare ihany natao de afaka nanao zay fa reto joueur reto mbola anao lalao famaranana milady de mbola anao lalao famarana ery zao koa zao nanao double nanao finale lindroa mbola anao lalao famaranana amindrerindre zay mihitsy ny tena olana be de be zany de ana mieritreritra hoe tokony misy ny essence de tokony jerena tsara ny calendrier ny fananam-pirenena eto Madagasikara iverina am'le votoatin'le baolina ako nanaitra ny maro nanalanao any Nicolas tamin'iny finale iny azonao azavaina kely ve hoe nanazo tsisy zavatra be zay ny tsy fantatry ny olona raha ny baolina nataon'ny Nicolas talohan'iny na iny fitoerana voalohany iny ary tsy ho resaka tactique mihitsy ny anajanona ny Nicolas amin'iny fa maratry Nicolas mipoaka ny éducteurany mipoaka ny éducteurany Nicolas niakatra tao ao anatina pause zay ao amin'ny mi-temps moa izy ny fahafantarany olona azy ao anatina pause zay Nicolas sur table de massage teo amin'ny daholo ny kiné manana kiné tsika manana docteur nasina strap izy nasina n'le elasto reny ao anatin'io Nicolas miteny hoe aleo fa zany mbola afaka anao fa rehefa niakatra niarina teo izy de tena tsy possible tamin'ny fotoana anterenina Nicolas hoe aloha mijanona tena nitomany Nicolas zany hoe tomany Nicolas fa saingy zao le izy tsy lalao ohatran'iny mihitsy ny anaovana sorona sy anaovana andrakandrana hoe aloha sory Nicolas de anandrana an'ity tsy fa naratry Nicolas naratry izy de tena tsy afaka mihitsy ary zay le izy zay ny antony tamin'le résultat misy satria na iny 3e but fotsiny ary Mamso mbola tanora raha ny ampy fetsifetsena kely Mamso ka nenjera ray zay aloha de ampy amin'ny précision koa na nisy plus d'information mialoha azo natao zany iny tsy teo alohan'ny joueur nandaka-bola iny izy fa raha tatorina de tsy afaka nanao an'iny fa zay moa ny efehana matsa zay le zavatra misy raha zay mihitsy le izy raha teo Nicolas zany hoe tsy mitombona mihitsy ny ayan'ny olo hoe nesory Nicolas satria tsisy hoe satria fa naratry Nicolas de zay naratry Nicolas de tsy mety voatsika mihitsy reto magrebiany reto roro amiko le izy exceptionnel be ino anay na hoan'ny staff na hoan'ny mpilalao match efatra ny Maroc no nijerenay hatramin'izy Resinkeny izy nge Resinkeny fa zao ny occasion de but tsy matiny eran'ny Sobiky zany hoe tokony nandrisy izy zany fa zay moa le football rehefa nijerena de tsy mahamenatra no niteny eto tsoary ambony be izy techniquement tactiquement discipline surtout ny tena ambony fa zao nanao an'iny ny bandikely satria zay ny naprosena ny bandikely tamin'ny prix sy ny causerie avy-manty zao hoe mety voalohany ty nanao finale antsika de tiako ny farany
tsisy malala n'izay rapitso tsy fantatsika na mbola anao sanana tsy anao sanana fa zao ry zala angalao tsirony maximum tena manaova baolina de mangala tsirony eritrereto ohatran'ireny hoe ny mahaleo manao spectacle eo alohana mpijery be debut de maka tsirony izy eo anatin'izy ataovy zay mampety anareo de le izy tsotra de inony vokatra tsy nitsangamena ary tsika malahelo aleo tsorina malahelo satria tsy azo le zavatra tena nirina iny ny fotoana nafanana azo an'iny fa mola izy nisy an'ireny atsona madinidinika reny carton 2 carton jaune ny rado carton rouge fenoasina misy fiatraikany reny misy fiatraikany reny miverina miroro manokana ianao ve zao sélectionneur national misy tsindritsindry ve mahazo anao na ny fifatenana mpilalao na amin'ny fomba filalao sa tena maly eo tena tanteraka ianao sarotra fa ny tena marina de zao ny tsindritsindry feno foana hatram'izay ko ny équipe nationale eto Madagasikara feno zany de anisany ny anarana tany anatin'ny formation zany mila mahay mitatana ny zavatra tsy mety gestion de conflit anao ao anatiny zany de mavesatra izay miverina any amin'le fantanianao voalohany indrindra le hoe ianao ve nanantenanao final raha zay zavatra zay no ny ainana itao de masamy teny aminao tsoary tena efa niala tena efa nitsanona noho ny pression ny zavatra rehetra be dehibe tena efa niteny hoe zatsy anao fa ianao ve any amin'ny resaka any ohatra hoe nareo samy sélectionneur national any ivelany any ohatra misy koa ve zany any ivelany ny équipe nationale misy foana zany be dehibe fa saingy hoe zay le izy samy hafa ny fisehony de mifano échange ary reo équipe nationale reo entraîneur any équipe nationale ndreo de nisy fotoana zay nanao réunion raha tsaronao tany Côte d'Ivoire am'zany fotoana zany de misy échange de misy échange akoatran'ilay atelier miara misakafo de miaraka de samy mifampitantara fa be dehibe de teo ny nahafantarany aive tsy Madagasikara de teo ny nahafantarany indrindra tsika ty Afrika tena be dehibe raha tsy teny afa-tsy Centrafrique tsika jereo ny Centrafrique Rigobert Song eny tokony mpanazatra any de ny meny ministera sy ny fanjakana de ny fédération tsy manaiky Rigobert Song efa mavita signature ato fa mpanazatra ny fovy nefa avany zavatra ohatrany fa zay aloha eto amintsika mbola mba tsy de misy an'izay loatra tsara ihany aloha milaza amintsika pieno mpanaraka mifandarana fa zay sy coach Roro de tafaraka tao amin'le hoe COREN comité de réflexion pour l'équipe nationale tamin'ny folo taona lasa président Amady tamin'izay nanangana an'izy io tsy officiel io fa natsangana le izy de maromaro zay ny tao nanana document be ohatry zany tsika coach nisy nampiarina ve le izy rehefa tonga ny tantana ny équipe ianao tena atsorona reny zavatra nataontsika tao amin'ny Corène reny ny olona niarana tamin'ireny tsy olon'olona fantany fa olombe oatra nareo za aloha de amiko le izy nararotiny satria nisy zavatra azo be dehibe nisy zavatra niraisina be dehibe de anisany vao nanomboka ny tournée équipe nationale fa tsy diny moa ny vokatra tamin'ny jeu de gela 2019 de miverina nieritreritra ny Corène ny académie teny Akarion ary anisany zay ny tsy fantatry ny olona anisany voalohany indrindra nangalako ny Andriamatoa Gilles Hicon tena mifampiresaka tonga tany aminy mihitsy matany Avignon ahoana vonona ve ianao izy ny directeurako tamin'ireny directeurako teny amin'ny académie tena nazava aminy hoe manaiky fe ianao ataoko assistant fa ianao directeurako tamin'ireny de ozy izy hoe ok tsisy ny olana rehefa tateorina moa be dehibe ny fivoarany mety zavatra iseho de zay le izy de iny izy hafahafa ihany aloha amiko mitenin'ny coach Roro efa talohan'ny match final iny sy vonaverinao teo le hoe makala tsirony fa tsy fantatry tiany voalohany tiany farany ohatran'ny famanina ny atao an'izany famanina raha tonga de hoe tsy maintsy azotsika mikopy amin'ny manaraka satria lakalaka amin'ny baolina ny football ny fivovan-javatra ao anatin'ny football tena indray mipimaso ny football mandeha aingana be de miovaova be mitovy amin'ny mercato io androany misy miteny fa za de tamana mipetraka tsara ato Barcelona fa raha alina amin'ny 1/2 izy miteny fa vita ny signaturako any Miami na any PSG de mitovy amin'izany ihany koa ny antony tsotra tsy de miakina amiko loatra de tsy afaka miteny aleoko tena tsorina ny fanapahan-kevitra rehetra de misy fanapahan-kevitra noho ny antony be dehibe ny paramètre noho zany tsy afaka miteny mihitsy hatreto zao de mahasahy miteny aminao
tapitra treo ny any équipe nationale tapitra tamin'ny lalao famaranana iny tsy afaka miteny ety mihitsy hoe mbola tsy maintsy zany hitondra eo satria tsy fantatra ny antony ny filoham-pirenena no miteny fa hoe araky ny zavatra to de efa resaka tamin'ny coach de arakaraky ny fifidianana zay ny filoham-pirenena zay ny etahitany sy faniriny ao anatiny fa ny mpanapakevitra rehetra de mbola fédération fa raha ny sitraponao a firy am'ireo bandiny tantaninao tamin'ity saniny ity a ny tokony hanohy amin'ny sanina manaraka misy matsy ny efa lehibe ritaxa zao efa tsy tokony hanao tsony ohatra am'izany tolotolo aza zoatra zany mbola misy atenaina avy ireo bandy reo sa tena io fa tanteraka eo ny olana satria zao tsika ny efa azoko antoka de misy anankiroa fa navita signature ya de fa mialy zay akoatran'ny betona sy akoatran'ny performance eo mihitsy ny tena olana performance any amin'ny club rehefa nomboka ny championnat tsy afaka miteny eto hoe raha ny tsara indrindra de tsy miova fa zay mihitsy raha ny sitrapoany hoe jivoary tamin'ny mpilalao taon'ny 2023 fa ny tavajana nge sisa telo hoe efatra ionjatony daxa lalaina ireo efatra reo sisa akoatra nandeha tsy de hoe be de be nandeha anankiroa telo fefavizana de arakaraky ny club any amin'ny club izy de tena tele izy tsisy secret fa ny performance any amin'ny club any de tsisy anarany zany zay ty concentrerina kely eto tsy misy anarany mety itoky io za maniry koa raha maniry itokotoky ataka itoy zao fombiazany toky zao de rehefa mitoy zao a de mba mbola manana zavatra tsara tsika fa tsy midika mihitsy hoe ino ny bola nataony toky tamin'ity saniny ty de itoky tsy maintsy ao foana ohatra ny any zany midiko atao fa miankina amin'ny performance foana diso mantsy le tenen'olo hoe ihany natavakatra tsika fa misy antony foana zay ma collectif amin'ny baolina kitra mety hoe misy vedety mafy be anankiray roa anaty mety misy mipoitra tsy midika ve zany hoe ny relève ve ny fahitandreo roa azy am'izao am'reto équipe atsika ato reto am'izao fotoana zao ny club azo antoka ve ny relève manantsika ny tena fanantenana sy mahavelom-boly de io zao tsika no kozafa U17 ka raha afaka roa taona zany no mpilalao zany 20 taona eo izy zany de azo etreretany fa ny mba irarina fotsiny zay koa matetika andreo eto amitsika Barea U17 zalahy zao de rehefa tapitra io Barea io de tsy manana club atsony izy de ny dikan'izay zany very fotsiny fa tokony misy fitohizana izy raha miala io zany de tokony miakatra am'ireo club elita reo de manaraka zay efa manana fichier zay manana fichier mihitsy hoe reto ny mpilalao reo mpilalao rehetra zao manana zay manana ny staff technique raha sanatria vety tsiroro tsony nanao ny sélectionneur na ny Barea ho ampitainao am'izay olona andimby anao zany tsisy olana raha ohatra izy ka miteny raha ilaina sarotra be ny tenenako hoe ty misy zatra nataony fa raha ohatra izy ka mila tsisy olana zany satria ho an'ny football malagasy fantanina farany tsika gasy ohatra ny sakaiza mipandesy talohany natafakatra tsika quart de finale tsy de nisy entre guillemets tsisy ndraraha loatra le Barea de any milalao any modi faresy ny Tanzanie zao fa vao nandresy de hoe Barea hatramin'ny farany misy fiatraikany amin'ny mpilalao aminao ve zany zavatra zany misy ka mpilalao indrindra de zay ny antony zay joary rehefa telo andro alohan'ny lalao any amiko tolo ny telefona na prochaine zala hoe raha azo atao rehefa satria nareo tsy mahazaka de ajanony réseaux sociaux tsy mety reo hitany daholo io zavatra rehetra anaty réseaux sociaux za nanomboka tamin'ny 2023 tsy de Facebook loatra tsony tsy Facebook efa zao ny olana misy fiatraikany satria manambady aman-janaka de zanako tsy eto fa any izy any mianatra any fa ny olana de zao izy no mandefa jere ty papa fa marary izy ny tena olana de marary ny fianakaviana satria misy attaque personnel misy zavatra tsy hoeritreretinao mihitsy fa be de be le izy eo anatiny misy foana de zay le olana tao anatin'le ozinao taorina le faresina tamin'ny Tanzania de be de be ny zavatra miodikodina atao anatin'ny sainao hoe mody am'lady manahoana le vady aman-janaka ao any an-tanàna ny fandraisany eny io voatoraka voatabia tena aleoko tsorina za no ny safidy hanao an'ity zavatra ty asako de tiako de za miazaka matady sy miaritra am'zay satria nataonao le izy de miasome anao fa ny vady aman-janaka zay tafiditra sy fotonina ao anatin'le izy marary de zay ny zavatra tsara indrindra rehefa orinan'ny reny résultat reny
mahatsiaro ianao fa manome fahasambaran'olona sy mampitony ny fanaitainana dia zava-dehibe zany. fa ohatrany hoe fanainga ihany koa izy tsy mahazo manao resy fa raha vao resy a dia atoany mpijery mamay zay mihitsy positivena ohatr'izay mihitsy izy indrindra ny mpilalao ny afatra mena mpilalao dia zay foana hoe raha vao resy tsika dia ao misy zay ny tsy fantatry zareo tsy nisy mihitsy ho anaty ary rehefa miala eto amin'ny équipe nationale ty dia mivoaka amin'ny varavarana lehibe dia mivoaka conscience madio tsara tsy mamenatra no miala eto tsy isy mihitsy olona ka afaka hiteny hoe naka écolage tatsy na naka zao no nangalako an'ity mpilalao ty natany amin'ny baréary zany tsisy dia noho izany anisany ianao mahafantatra hoe rehefa zavatra tsy natao tsy manino fa indraindray olombelona ianao tafinofo sy raha dia indraindray ilay izy misy zavatra tena tsy ho eritreretinao mihitsy ny attaque personnel ataon'ny olona fa zay tsika malagasy indrindra ny football ny football nisy mpampianatra izay ny teny mialatsiny hoe raha misy ny olona tena manahirina indrindra dia ny olona ao anatin'ny football satria ao izy no afaka miteny zay tianao teneny any amin'ny football ihany fa raha misy spectacle ingeo tsamanitra dia misy gros braoka raha vao manompanopa indroy intelo anao dia bataindra lahy dia mivoaka na nandovola fa ty amin'ny football tsy isy manao an'izany tena manao na zay aloha mitratra zany vazavaza ihany zay rehefa misy tsy mahafaly zay ny football misaotra ndroro misaotra betsaka anao tsara dia mirary sondrindra ho anao dia tapitra ny fandarantsika mametraka ny mandrapiona tompoko avy sy tompoko lahy